Raikitra ho tantaran'ny firenena ny ezaka nataon'ny Vomera Maleotena misahana ny fifidianana ny Senita amin'ny ezaka nataon'izy ireo amin'ny fivoahan'ny firenena ao anatin'ny krizy ny fanatanterahana ny fifidianana izany. Raha nambaran'Andriamatoa Roland Ratsiraka iray tamin'ireo kandida tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany. Araka izany miderana ezaka vita an'ity Ratsamangaiky ity ny tenany. Tafiditra ao amin'ny tantaram-pirenena malagasy ny ezaka nataon'ny Vomera Maleotena misahana ny fifidianana na ny Senita na totosany andraikitra nakinina taminy hoy Andriamatoa Ratsiraka Roland. Filoha nasionaly antoko malagasy tonga saina na MTS raha ny karakara valandrezaka ao ampanao gazety ny tena ny tetsy amin'ny hifobean'ny MTS etsika vato tolakandro. Dia tafiditra anatin'ny tantara Madagasikara na vita fifidianana tsara izy mahana fa misy ny lesoko madinidinika sy ny anomalia fa ny ankapobeany dia mahafapo ny valim-pifidianana, mahafapo ny fomba fikarakarana ny fifidianana. Ka dia miarabany Senita manokana tafiditra anatin'ny tantara Madagasikara hoy satria savontsika fa taloha miankina amin'ny fanjakana ny fikarakarana ny fifidianana fa ankehitriny kosa izy tsy miankina amin'izaniza. Azadintsika menakafo fa manasolo tena daholo ny antoko politika ao anatin'ny Senita ary ny kandida latsaka filoham-pirenena teo dia manasolo tena isan'ambaratonga ny Senita. Miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy satria nanao fifidianana tanatin'ny fahatoniana rehefa nampiseho fahamatorana izy nampiseho fahendrena. Miaraba ireo kandida roa ho mpifanandrina nandritra ny fifidianana filoham-pirenena ihany koa Andriamatoa Ratsiraka Roland. Tsy aina ihany koa tsy araba ny filoha ho avy vaovao Andriamatoa Rajaonarimampianina izay mitarika tamin'ny valim-pifidianana avoakan'ny Senita. Nampiseho ihany koa izy fa olon-kendry ary nanao fifidianana fampelezan-kevitra tanatin'ny fihavanana tanatin'ny fahatoniana. Mitodika ihany koa izay amin'ny Andriamatoa Robinson izay niezaka nanao ny izay nataony amin'ny fampelezan-kevitra. Betsaka nanoana azy ihany koa dia miaraba azy izay tonga faharoa. Io moa tsy maintsy anankiray ihany no safidianantsika filoham-pirenena ka ny sisan'izay zany tsy lany za miteny zao dia anatin'ny tsy lany ary nanaiky ny valim-pifidianana tamin'ny premier tour ka dia mangavana azy zahay manaiky ny valim-pifidianana na dia hoe tsy amin'ny eritreretany azy ny valim-pifidianana. Raha nanontany mpanao gazety dia nilaza fa amin'ny maha-olo-pirenena azy dia vonina Andriamatoa Ratsiraka Roland raha antsoina ho Prime Ministre amin'ny Repoblika fahefatra. Manana fandarana asa afaka entina hanarina sy hampandrosin'ny firenena tokoa ny antoko MTS hoy izy ary vonina amin'ny fiaraha-miasa rehetra.